tantara ndray miseho mitondra ny lohateny hoe lala amin'ny fanantenana nosoratany Ravolombato olona Dormamy. Reheto avy no nanomehana ny tantara. Mamosora Kotoson, Mira Manitra, Lovalosa niaraka tamin'ny Riambola Mity Meva. tompona andraikitra Zona Tenainy nanantotoso Meva. Nanjay feo toko Rakoto Arsoa nandindra raha teknika mahery John Rabary ny aina. Ary tonga maraina ianao zany mademoiselle Vonjy a. Manahoana aloha ianao hoe? Manahoany aza? Ie, tonga maraina tokoa fa misy alehako kely rehefa eo raha mba mety aminao. Tsy maninona ka. Fa ianao tena vetivety ianao dia nahay asa. Mora hainao no nampanaovina anao. Tena hita mihitsy ianao hoe efa havanana zatra rako. Aizako hoe misaotra anao aloha e. Ataoko izay azo atao fa tena ilaiko mihitsy ny miasa e. Fa honao raha tsy mahadiso hoe iza zany no hipetrahanao eto? Zany hoe manana fianakaviana ianao eto? Araka ny fantatro mantsy dia tsy aveto ianao a? Tsy manana fianakaviana eto fa ahoana? Fa ina ary ny tena tonga sy nanosika anao hiasa ato ka? Sa misy antony manokana? Mety aminao ve aloha raha tsy miresaka sy manontany an'izany e. Tiako ambara aminao fotsiny a. Misy antony avokoa ny rehetra saingy tsy tiako ny resaka an'izany e. Eny fa na izany aza na dia manafina tsy miteny azy ianao miteny ho azy angeny zavatra rehetra toy ny fifandraisanao amin'ny tale zany. Tsy azoko ary tsy fantatro ny tianao resahana. Ka milaza ianao fa kisendrasendra ny aonanareo. Hita amin'ny fihetsikareo nefa fa olona efa mifankazatra efatry ny elinareo. Tena vao maika tsy azoko ny tianao ambary. Fa manina moa raha tsorona avy hatrany ny tianao ambary? Ny mahagaga dia hoe na ahoana ary ianao tia no miantsampy amin'ny olona mitovy taona amin'drainao e. Anga dia tena tsampy ianao ty sa dia minimisisika ihany? Manorosory akoho nanomenao anao azy. Tsy mahafantatra izay tokony ho tenenina akory. Raha mety aminao koa omeo lalana aloha dia aleoko handeha. Tsy maintsy fantatro ny fifandraisanareo e. Arahako masaokaika nareo manomboka eto. Ary miala tsiny aminao ary mademoiselle Vonjy fa tsy maintsy manao an'izany. Misaotra anao ary Vonjy tonga amin'ny fotoana hanomeko anao a. Tena tia resaka amin'ny olona ny ary enoko fa enao ihany no azoko antokany amin'izany ka. Tsy mandany resaka aminao akory Andriamatoa Benja, saingy manoro hevitra anao foana koa. Tena mila manapa-kevitra ianao e, ary faran'izay aingana ilaza izao mahazo anao izao amin'ny vadinao. Tena tsy vitako re zany Vonjy a. Fa ahoany? Aleo iandro ny fivin'ny fialatsasatra avy any Anosibe vao miresaka aminy aka. Mieritreretra tsara ianao a, fa raha any no metsika naretinao dia inona nataonao? Oka izany ho ahijanona any fa ataoko izay ezaka farany ilazana an'izany aminy. Fa mba tenenao any mahazo anao a. Endrika eo ihany koa dia ampy alalako anao fa misy manahirana anao. Tsika ngeka mitovy raha mademoiselle Vonjy. Ary ny firesahantsika dia ampy hanamaivana izay mahazo na dia fotoana fohy ihany aza.
Rainy zanako e. Maninona? Miantso ahy izy ary nilaza fa izy hono nitaizany zanakay manomboka eto. Tena sahirana mafy ny saiko hoe matahotra. Dia ahoana tokoa izy ianao amin'izany? Za anga afaka niresaka firy. Ny any tonga tao an-tsaiko voalohany dia hoe hevitra atao indray zao zany entiny hiverenana amiko e. Tena olon-dozana zany olo zany Andriamatoa tale. Aza matahotra ianao fa hanampy anao ah. Zao ha, misy mpisolo vava namako izay any. Dia izy no asiako manampy anao ary karakara anareo mianaka. Eny ary misaotra indrindra. Tena miaraka ireo fa tsy lainga intsony. Zao ny porofo manamarina an'izany. Mba hiresaka kely aminao mademoiselle Vonjy raha manana fotoana foy ianao. Ento ary resaka fa miheno ary aza. Dia mbola sahanao ihany ve ny andainga amiko ry Vonjy amin'ny fifandraisanareo sy tale. Tazako ange nareo maly teny an-jaridaina e. Ary ianao zanany ary aza tena tsy mahalala fomba mihitsy. Ary ny marina dia marina ihany no ambarako aminao e. Tsy misy na inona na ino eo aminay sy tale. Ka inona ary ny antony nanafenanao sy fa efa mifankalala nareo taloha e, talohan'ny asanao tato. Ary inona ny antony? Tsy afaka ilazany inona aminao ahy e, ary tsy misy ambarako aminao mihitsy. Ny azoko lazaina aminao dia matoky azy a, ary matoky ahy. Ka zana nge ry Vonjy tsy azoko mihitsy e. Maninona zao raha tsorina avy hatrany hoe miaraka nareo e? Sa mamenatra anao milaza an'izany? Fitiavana nge zany e. Raha tsy hoe zavatra hafa mihitsy angano ao andohanao ko. Tsy misy hidiranao ny amin'izany e. Ny afatra aminao fotsiny a. Aoka sika samy hanao ny asantsika dia hifanaja. Ary raha tanteraka izany dia ahatsara zavatra betsaka. Eny ary mademoiselle Vonjy fa dia tsy hanelingelina anao ah. Nahoana ary izy ny tsy mety mino ahy mihitsy e. Fa tsy misy ninino eo aminay. Raha ambarako aminy nefa ny marina dia tsy atoky atsony tale. Izy anefa tao mahafinaritra ihany. Isako mifamonjy ny masonay dia toa samy te hilaza zavatra izany nefa tsy sa. Inona ary ny atoko? Tia azy aho. Ahoana nefa ny fomba hanambarako amin'izany? Ny mistery amiko hatramin'izao mbola tsy voavaliko. Dia mifanina ary izy tale. Inona ny ifandraisany? Iady. Ary ohatran'ny lasam-borona be nge izy izany e. Tale marina. Fa misy inona? Ahoana ary Vonjy angatsy eo? Azafady tale fa tena variana be tokoa ako. I Vonjy zao tsy eo fa toa hoe lasa nanaritra ireo taratasy tokony ho alefa. Ary efa ela ihany izy izay a. Atra hoe maneno koa ty fonday ity. Allo, fa misy inona? Andraso ho avy ary ah. Aza mihetsiketsika eo anao. Vetivety ihany ary dia ho tonga any e. Ilozako kely indray aloha sery aza. Misy alehako vetivety fotsiny a. Eny re tale a. Vonjy indray zao le teo. Tsy azoko mihitsy. Maninona nefa raha ambarako ny atao boky e. Aizako izaka ny mandeha Vonjy dia lasa ihany koa tale vao avy mandray antso.
salama nga ianao no to tsembotratsy be to izao fa misy inona madamo mamsoa marina salama tsara ka tsy zany fa nisy taratasy zay ho any soaviko efa ela tato dia izay no nasebotra ka inona ho ny atondianao ary misy taratasy tokony hosony avy mibenja ty amiko ao ve izy to tsy mahazo fahafapo mihitsy ianao madamo mamsoa isako ny tonga tiako ahoana vo teo mihitsy izy izao ny lasa ary mahakaka ny tsy mifanenanareo ary mety aritrela mihitsy izy araka ny fieritreretako fa antso maika dia maika ny voarayany teo no ary aja misy zavatra mba tiako anontaniananao izay raha tsy mahadiso hoe ahoan'izay madamo tato ato izay dia nanam-piovana lehibe benja ary inoko fa mahalala zavatra ianao fa manafinamiko raha toka mahalala ianao dia lazao aho fa olona mahatoky ary azo itokisana ka zao ny tena marina madamo mamsoa fa iny ny any azoko ambara aminao aloha dia misy tovovavy izay ihany miresaka amin'ny matetika tsy haiko nefa izay dia nifandraisan zareo efa napoziko mihitsy izany saingy mbola tsy nahita pirofo inona koa ny antony anaovana an'izany eny 30 taona ny nivadianay tsy mbola nanao toy izao mihitsy izy hatramin'izay ka za koa nge mba gaga madamo mamsoa fantatro loatra ny vadinao ary inoko fa misy zavatra hafa mihitsy manesika azy manao zavatra toy izao ary raha azoko tsara izany ny fiala-tsasatra izay tiany arahana amiko dia entiny hanafenana ny fihetsika taona nahoana dia jamba nanaronana an'izany rehetra izany tena manoro hevitra anao madamo mamsoa avy hatrany dia mandraisa anao fanapahan-kevitra ary arao fotsiny izay fihetsiny ny tena tsapako dia misy zavatsarotra asetrainy amin'izao fotoana izao misaotra ny ho ny amin'ny toro-hevitra sy ny tsy fisalasalana ny lazana marina ahoana tale any amin'ny hopitaly voaraiko tsara fa misy inona ry aja mademoiselle vonjony ny antso teo nietsika krizo ny vadinao ary eny amin'ny hopitaly tsy aloha mamonjy azy fa inona mahazo azy ry aja eny amin'ny hopitaly ny voaraintsika ny valon'izany fanontaniana izany andao aloha tsika andeha fa sota raika etoko ndao ary zany ny zava-misy nahazo azy ry madamo mamsoa matahotra mafy izy nilazan'izany aminao satria tiany loatra ianao ka tsy tanty nijery anao amin'ny ferinana lava nandritra izay fotoana izay nanana an'izany aretin'izany izy naninona ny dia nafeniny fa nahoana ka efa izany lazaiko anao izany ny antony dokotera araka ny nambaranao ateo tsy misy hevitra tsony amin'ny hitsaboana azy dia inona izany ny atao malahelo milaza aminao madamo mamsoa fa tsy misy tsony ny fanafody izay azoko mena mba ampena amin'ny fanaintainana ao anatiny efa be loatra izay efa nomeko azy izay mbola tsy nambaranao ahy dokotera fa hafiriana sisa ny fotoana nananay azy enimbolana raha angana indrindra ary taona ray raha ela misaotra anao dokotera ny amin'ny fikarakarana nataonao afaka hody izany izay ie afaka mody nareo ary aoka mba tsy nareraka loatra izy
mankahery anao indrindra madama misoa aoka izy mba hakainao an-trano tanteraka fa izay zao no tena ilaina. eny dokotera. Mamsoa ory mamsoa manao azafady sy mifona amindria fa nanafina marina ny nahazo ahy tady hevitra trany ange ny amborahako ny marina saingy tsy vitako mihitsy. hoe veriko nanafina tamiko ianao hoe misy vehivavy hafa miaraka amindre tsy zany aleko lavitra indray nefa tsy mahalala ny marina ny mahazo anao raha toy izao ny fijaliandry nefa hiezaka ny ampahery andry anoherandry ny fanaintainana rehetra hiaray ady amindry amin'ny aretina dia mbola mifona amindry ihany fa tsy afaka manatanteraka ny felan-tsasatra izay tokony ataontsika isika tsy manan-kery hoentina manatanteraka n'izany intsony io ny ako asa manandry ina kely aza fa ho fenointsika fifaliana ny andro sisananana ary tsy misy atao verina dia ray minitra azy etsika ny miaraka manao fialan-tsasatra ary ataontsika tonga lafatra izany. Mamsoa tiako tahaka ny voalohany ingendry ary tsy foiko ary tsy vonina mitaka andry velively izany miangavy andry aza misy afenina ny fomba ny ainandrina andritrizay roa herinandro izay mba tantarao amiko hoe raha ny mikasika ny vonjy tsy arak'izay neritreretindry velively ny fifandraisanay ary eo fa ho tantaraka eo amindry izany Jesoa ty mahazo aho no heveriko namitaka ny vadiko kanjo fotoana foy sisa ny andro erahanay ianao no aoka analefaka ny fanaintainany ka ampody fifaliana ny andro sisananany. manahoany ianao ary tao malokendrika be zato izy mety salama ngasa nilozana dia malahelo marina ianao fa tsy misy fantatrao ny zavatra rehetra ny any mba angatahako anao ry aza manao ahoana izy izay maninona tsy nivadiny no anontanianao izay mahazo azy io resy ny finday dia atso izy raha madio ny fisainanao dia tsy atahotra ny antso azy mihitsy ianao. Toroko aminao nefa ry aza fa tsy sakaizany velively izany nahita azy raha vao avy nandray ny valiny fizahana natao azy izy ary nanomboka teo no nitazomako ny tsy ambaratelo ny aretina ampy anao izay fanazavako izay sa mbola mila ampiana nefa dia teo atratranao nihetsika ny aretiny ny antony atsoko azy omaly mandrahoana lava haka ny zanako izay eo ampelantanako ny vadiko taloha ary fantatra tale izany rehetra izany izy rery ihany mba niantra tamin'izay rehetra no atonko ary anisany nanampy betsaka izy izany verivonjy ie lalina indray izany tena mifona sy mangata-pamelana aminao tamin'ny atalana natoko noho ny natoko dia nandray anao osaka izany tale ny vatiny.
Aja mandrosoa tena faly be aho mahita anao tonga aty tsy hidika sy mampahery anay andao androso fa any amin'ny efitranonay izy madama Mamsoa tsy dia nitsidika ny taly loatra aloha no alehako fa iresaka aminao raha manana fotoana kely fotsiny ianao avy eo tsika makao amin'ny tale rehefa vita ny resantsika mipetrapetrara ianao dia ento ny resaka ao ka ny amin'ny vonjy sy tale vadinao no tiako ambara madama Mamsoa zao reny io izy tsy izay nilazaiko anao no marina fa Aja tsy manome fahadisoana anao aho fa lalana iray nalalako izay nahazo ny vadiko no nataonao ary izay rehetra ho teneninao eto dia efa voalazany avokoa ka izany mihitsy noho izany rehetra izany dia tsy niverina tany ampiasana intsony izy ary antsoiko ihany koa fa tsy mandray ny findaina aza manahy ianao fa tsy maintsy ilamina foana ny amin'izany Benja misy mitsidika andry io aiza airato ny maso fa afaly andry ny olona mamangy andry hatrizay vonjy manahoana ianao nanahoana ny zazakely Talea noho ny fanampiana ataonao dia tsy afaka mivezivezy sy mifandray amiko sy ny zazakely intsony ny rain-janako kosa tena misaotra anao indrindra tsisy isoranao izany fa izay tokony nataoko ihany tena nataoko tena tsy ho adiniko mandrakizay no nataonao tamiko Talea tsy haiko hoe inona nataoko amaliako ny soa nataonao aza mitady izay hoentina mamaly izay nataoko re ianao ny nataonao tamiko koa angika efa betsaka ianao no anisany nanamaivana sy napalefaka amin'ny fanaitainako rehetra samy tojo ny lalan'ny fanantenana sika izao ianao atohitra ilay fahafatesana ho avy ary afaka ny miomana ny amin'izany za kosa afaka manantena fa hiainam-pilaminana ny amin'izay ko dia mirarosoanao indrindra mba ahiry hatramin'ny farany andretran'izay fotoana izay izay tsy nahay eo dia matoky anareo roa kely amin'ny fitantanana ny orinasa ary vonjy nareo sy aja izany ary mivaravarany trano dia misokatra ho anao foana fa alohan'ny tena andehananao dia misy olona miandry anao ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ao Iaja madama Mamsoa no nilaza tamiko fa ty anao dia niazakazaka faran'izay aingana satria dia resaka aminao mafy izany ka inona ary ny tianao resahana amiko ifonako aminao reny nanendrikindrehako anao tena adalàna be ny nataoko ny tsaranao ivelany fotsiny ianao ka tena tovavy tsara fanahy sy tena nitondra fahoriana mavesatra aza manana kely akory ianao ry aja tsy mitazona tezerana aminao na dia kely akory aza mazana mantsy dia ny fijeriny olona ivelany dia mamitaka ary mandrava zavatra maro ka tsy fantatrao anery vonjy dia inona ry aja dia ny fitiavana nisy tato amiko voana hitanao teo anilan'ny tale ary tena sary-piaro tanteraka isaky ny avy mandray ny antsonao tale dia iny izy ny lasa ary dia ravandray ny fanantenako kely ary ankehitriny dia tiako hanana fanantenany zany foko izany ko asa mety aminao ve
mba raiso ireny fangatahako sy fonako e. Tena mampime ahy ianao ry aja. Zany efa tena marina. Tale miafina tamiko ny tava fa isaky ny mion izay dia ny arety ny resahanay. Ny fahoriako ny voitesiko aminy. Ary tale tsy nilaiko mihitsy raha resaka fitiavan'olon-droa e. Fa ny fandray toy ny mpianaka izay. Fa ianao kosa ianao ny tena hitako teo anoloko. Zany ve? Ie. Arazoko tsara zany dia ndry koa manana fitiavana ahy. Zany hafaliako mariny. Velona indray ny fanantenana izay saika efa maty tao amiko. Sarotra ny ery aza ny mandihy ny lalan'ny fanantenana. Sedra maro samy hafa vao tonga amin'izany. Ka aoka samy ahery. Marina izany voalazandry izany e. Ka hoana Rovina ny tiandry anatanterahana ny mariazintsika. Rovina no ndrosangataka andry. Izay fanarahana e. Atsika daholo ny fotoana rehetra e. Vonjy a. Ahoana izay? Tsy hitako izay hanambarana ny hafaliako. Zany. Faly loatra. Ny azoko ambara dia ianao ny fanantenako andenako ilay tokantrano izay tiako ahorina. Miada. Dia maharena tokantrano somatsara rakiza. Andriamanitra ange ampitombo ny fitiavana ao anatinareo ary aoka anjaka ny fitiavana sy ny fampitokisana. Tena misaotra anao indrindra raha Andriamatoa Talea. Tsisy isorana izany Raha vonjy tsy a. misy anao dia tsy toy izao mihitsy ahy. Efa nihevitra nanao zavatra fa mihitsy ahy. Kanjo ianao natolotra Andriamanitra teo anoloko ka nampisava ny lalako izay saika maizina. Za koa toraka izany Andriamatoa Talea. Ahoana se? Tena misaotra anao tamin'ny nataonao anaiky. Ny any fanondriko dia ny androsoanao amin'ny fahasalamana ka ahafahanao miriaria amin'ny vady aman-janakao indray. Izany ny fanoriana rakiza. Izany ny andrasana. Ny dokoterany iano nitsabo fa Andriamanitra kosa ny tompon'ny teny farany. Satria aniza moa tsika fa tsy azy dia miandry ny fandaharany sy ny fandaminany ary ny fiantsony. Tena misaotra anareo ihany koa rakizy dia mirary soa anareo a. Ny any azoko ambara aloha dia mba ataovy izay ilamina ny orinasa sy hampandeha azy fa izaho aloha hiezaka ny ampitony ny aretiny mba hampiana ny fanaintainana ary avy eo hita eo ihany no toyiny. Dia mampahery anao indrindra madama Mamsoa ary esory ao anatiny fa hakiviana fa soloa fanantenana izany e. Mbola miandry sika madama Mamsoa. Maninona moa raha mipetraka aloha ianao e? Mipetrara aloha. Tena tsy mandry ny saiko anaka. Ela loatra. Nahoana ary izao no tsy fantatra hatrany am-boalohany. Nahoana ny nafenina ahy. Fitiavana anao izany madama Mamsoa. Tsy tiany ny ahitanao miferitraina. Tiany loatra ny ianao e. Sambatra ianao anaka. Nahalala ny kasika ny tantarany sy ny fanerasera taminy nandritra ny fotoana naharariana. Ary isaoraka ihany koa tamin'ny namonjenao azy sy ny nankaherezanao azy. Tamin'ny fotoana tsy nampozina no ny fanojonay madama. Efa nihevitra mihitsy aho ary efa tonga tao an-tsaiko ny hoe hanadala lehilahy lehibe. Kanjo niova tampoka izany. Izy raha teo koa nahay ny ari-tena nanoloana. Mampalahelo ny vadinao saingy manana heritsaina ihany izy anohitra ny aretina na dia tsy nilaza taminao azy. Ka efa mba nanahoana izy tao ry izy mianaka.
efa nanao tongotra katoka mihitsy aho zao nakaty aminareoko efa mba misy vaovao ve sao mbola miandro izao anaka mbola tsy nivoaka teo mihitsy ny dokotera ny laza izay marina ka tsy afaka manontany eo moa izany tsy afaka makany izany sika ka tsy maintsy miandry ny sitrapon'ny dokotera tia eto dokotera fa nivoaka tsy maintsy ilaza zavatra antsika izy izao nanao ahoana izy tao dokotera ambarao dokotera inona no mampianahana anao maninona raha ambara ny marina eno dokoterako maninona raha avy hatrany dia ambaranao fa tsy avelanao hitantaina fotsiny eto izay nanao ahoana ndre matoa benja manao ahoana ny fahasalamana mitony tsara aloha nareo ianao moa vadiny izany vadiny dokotera ary efa fantatrao izany maty ve ny vadiko sa inona ny tianao ambary lazao maty sa velona efa nanao izay azonay natao tokoa izay ry izy telo mianaka saingy izay ny lahatra maty ny vadiko tsy marina izany mandainga ianao dokotera tsy marina izany aiza ny vadiko mahaiza minona madama Mamsoa tsy misy aza tao ntsony ahoana re anteny lozanao ry benjy nahoana okizay madama Mamsoa tsy afaka manao ninina ntsony sika efa sambatra izy fa efa nisy ny omanana ary nanana fanantenana amin'ny mandrakizay koa izy atao izay tokony atao rehetra mikasika ny mofo mangatsika fa raha voataraky ny fikarakarana dia manjary tafiditra tranopaty izy dia sahirana indray ny oka re izay ry madama Mamsoa izay ny vitantsika ary izay ny anjara natokana ho azy tsirary mandehananareo mody mikarakara ny trano ivantanany za kosa hikarakarany aty amin'ny hopitaly mandra-pivoakany dia misaotra indrindra nareo raka izy tamin'ny vitanareo rehetra tena zanaka tokoa nareo tena nisahirana tsy afaka mamaly anareo fa ao ny tompo hamaly izay vitanareo tamiko tsy maintsy ataonay ray madama Mamsoa ray aman-dreny izy ary izay teo ambany fiadidiany karariny izay raha manao reny rehetra ireny izany mihitsy ry madama Mamsoa ny tokony ataona ihany nataonay ary izy ary moa ny tokony hifanampy raha tsy sika mankasitraka na izany azy fa ny tiako ambara aminareo rankizy dia nikasika ny orinasa aoka aloha akaina kely fa manatona anareo ihany ary efa tonga ny fotoana tokony anatonako matoky anareo fa hitondra ny orinasa amin'ny fandrosoana nareo fa tsy hampihemitra azy mahazo matoky anao madama Mamsoa fa ataonay izay hampandrosiny orinasa inona ary ny velomanay raha maty hoy ianao ka izay ihany no fahatiandrikaoko fa mikasa ny oaiza ianao madama Mamsoa raha tsy madiso mikasa ny akarivotra ny mahajanga raka izy ary rehefa mba tonotony dia izay efa miverina tena tsara aminao mihitsy izany ry madama Mamsoa ary mirary ianao izay raha mirary mba ho tsara mandroso tsara miverina ianao indrindrandrindra moa izay mivady kely mirary soanao ny mbola iangavikanareo dia apetrako aminareo ny fanalahidin'ny trano dia mba vohay ny trano mba hidiran'ny rivotra raha azo atao iny ary ao fa ataoko izay madama Mamsoa mamosy maniditra any tsy manahirany alohan'ny andehanako asa dia mandalo ary rehefa hody dia mivily dia toy izany foana no ataonay mandra-pahatonga anao matoky anareo
mampalahelo ry azany ny fiarahan'ny tantarany talea olona salama tsara iny ny fahitana azy kanjo nolazon'ny aretina sy sitrapanafody any ka dia nefara tamin'ny fahafatesana mihitsy. Sika rehetra nge tsy maintsy mandalo amin'izany avokoa hoe ny fomba fiseony tsy mitovy ka izy nge tamin'ny fotoana mbola tsy nanalahanao azy dia efa hitako somary varindriny verivery saina izay izy indraindraiko miditra ireo amin'ny biraoany eo. Very aza dia tamin'izany izy ve tsy nilazany ninona taminao mihitsy? Tsy nanambarany aretina izy fa ny any fantatray fotsiny dia hoe marary izy ary mila makany amin'ny dokotera ary dia ianao nanambarany izany voalohany mikasika ny mahazo azy. Mifankatinga izy mivady reny dia nihevitra mihitsy ianao fa miarak'izay za ve moa nahalalako izao isika ty tojo ny fanantenana tsara indrindra dia ny fiarahantsika ho mandrakizay ny fanambadiana tsy azo saran'olombelona ary ny fahafatesana no afaka mampisaraka atsika. Isika nery aza tokony mba hangataka madama amin'izay dia mba mandeha miala sasatra kely na dia hoe herinandro fotsiny aza andao mba atao izany ka maninona moa izany andraso fotsiny aloha mba miandry kely ny fiverenana fa tsy misy mianaka ny orinasa dia izao aizary ny tindry aleantsika mba any Tomasiny sika mandeha dia mivily kely any Sainte Marie mety amin'ny lava izy zany izay mety amin'ny mety amiko daholo ary andao amin'izay aloha tsika sakafo fa efa tena mirombe folo izao andray toizana ny resaka. Iny ary iaza ahon'izay vady malalako tena sambatra kisika tojo tanteraka ny lalan'ny fanantenana ary nivoaka ho mpandresy marina izany ravako ary andao amin'izay aloha andefa mbola hiasa riva ary eo ka samy ao anatin'ny fanantenana no anatanterantsika ny zavatra rehetra. Enika ny any irariko aky dia ny anana fanantenana mamirapiratra madama Mamsoa rehefa tavaverina ny ampandehanana any izy ary anana fandresena manoloana ny fiainana izay diavina. Tena izay mihitsy ny fanindriny mafy angeny nahazo azy rehefa tonga ny aretina dia tsy azo tohaina ary tsy izay rehetra miditra ao anatin'ny toeram-pitsaboana akory dia hoe ho sitrana daholo saingy ao no mety hanana fanantenana fa ho sitrany ao ihany koa no mety intaintainana hoe ho faty sa ho velona ny anjaran'ny madama Mamsoa dia ny fahafatesany vadiny. Marina mihitsy izany mahafinaritra raha iandrematoa benjy maro ny zavatra voaraiko taminy ny any fanantenako manaraka ary aza dia izay ho avintsika rehetra ho feno fanomanantena ny amin'izay iseho mba tsy ho tampoka amintsika izay rehetra mety iseho raha ianao ny eo anelako mandrakariva ka tsy hisy fisarahana dia ho voahomana trano izany toy ny nataonao tamin'Andriamatoa Benja ka misaotranao ravako fa tena soa ny nataonao eno ahy andao amin'izay ary sika mba hevitra ny fanomanana ny diantsika fa ho ariva ihany ny andro raha pitsy voamaraina sika ny manainga dia amin'izay mahita ny manodidina rehetra ary koa mba mianoka ny hatsaran'ny tontolo izay feno voahary antoko ny fanantenana no avy rehetra andao ary zatra izy mitsahangany ianao ary etso tantanako izany avako izany ndary rena dia teo lana amin'ny fanantenana nosoratany ravolom-bato olon-dantoromamy
reto avy no nanome ny tantara. Mamosora Koutson, Mira Manitra, Lova Losa niaraka tamin'ny riam-bola amin'ity meva. Tompona andraikitra zona tenaina nanantotosa meva nanjay feo toko rakoto arso nandindra raha teknika mahery jaona rabary ny aina.